raha fito febroary 2024 miampotra ny marina. Ny rado Rafalimanana nahazo fampiantsoana avy amin'ny polisy. Coronavirus efa miomana amin'ny fiarovana ny malagasy ny OMS. Zoma 7 febroary 2024 dia mikafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy noentinay mitsidika ny tokantranonao amin'ity alina ity izay mamarana ny herinandro eto amin'ny MBS ihany koa. Fotoana ny fampahalalam-baovao izay anasany anao ampitiavana sy ampanajana ihany koa. 7 febroary 2024 7 febroary 2024 andro manana ny tantarany eto amin'ny firenena izany andro izany. 20 taona androany tokoa ny raha 7 febroary 2024 izay nahafatesana olona polony maro teto amin'ny firenena. Tsy mbola mazava ny valin'ny fanadihadiana treto tao anatin'izay 20 taona aty aoriana izay. Dia raha tsika avy hatrany ny andiandinan'izay eo amin'ny fanadihadiany Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala. 2024 andro manan-tantara ratsy ho an'ny vahoaka malagasy. Tetika efa noman'ny mpitaritolona tamin'ny taona 2024 iny fitarina olona ovinoana tetsy Ambotsoroatra iny. Efa nisy ny fanadihadiana natao tamin'ny toerana ny avian'ny tifitra nahafaty ireo vahoaka sy ny taimbalana ampiasaina, saingy tsy nisy valiny mazava izany hatramin'izao. Na efa mazava aza ny zava-nisy dia no amafisin'ny olona isan'ny tarika intolona tamin'ny 7 febroary iny no namanky-batsilana ny paikady nisy. Tsy maintsy mitady stratégie hafa dia iny le nitarika olona teny Ambotsoroatra iny amin'izay zany no hita fa hoe vahaolana. Dia tamin'io occasion io zany no niteny Andriamatoa Rasamizafy Cyril tamin'izao nivory tao. Ary izy en personne niresaka amiko ny tantara amiko anio fa tsy mba hoe tantarana olona hafa. Niresaka tamiko izy. Fa zany zandry laozy izy nivory tao zahay ny 6 février. Dia zao niresaka tao, zaho izy nitondra an'ity propos ity. Oui, Monsieur le Président, il faut verser du sang à titre du sacrifice pour la réussite du coup. Fatsika Monsieur le Président, tsy androso mihitsy ny tolona raha tsy misy raha latsaka. Naroso ny olona dia Rajoelina koa atao ambadika ato, mamola vola olona hafa ihany koa. Izy mandrisika an'le olona, izy mamola vola olona ato, dia hitifitra an'ireo olona reo. Dia lazaina amin'izay fa le olona avy aty amin'ny palais aty no nitifitra an'le olona. Tsy marina nefa le zavatra. Fa tena chef d'orchestre tokoa Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena je connais la musique monsieur hein. Nentinao boléro le zavatra iny navadikanao tango tifirinao rock and roll na avadikanao tena arda rock izy rehefa avy eo ny hafarany tena arda mavesatra be mihitsy zany muzika nentinao. Ratsy aivina ny tantara andro vitsy mialohan'io andro ratsy ho an'ny malagasy io dia nisy ny fivoriana no tanterahana tetsy amin'ny trano Andriamatoa Andry Rajoelina. Fivoriana izay tsy azo ny mpanao gazety natrehina fa ny mpanao gazety vahiny ihany no afaka nanatrika tao. Si mainsi manao accusation. Nous devons faire une accusation en règle. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Ravalomanana, criminel. Par exemple, Ravalomanana est un criminel, Ravalomanana est un traître. Ravalomanana, traître. Tsy takona afena intsony fa niainga tamin'ny fangalaram-pahefana teny Andalambe notarian'ny filohan'ny Repoblika ankehitriny iny andro namoizana ain'olona maro iny. Ny andron'ny 7 febroary io mantsy no nanangana ny gouvernemanta Antsosikoditra tetsy Analakely ho an'ny mpiaradia tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Voatendro Prime Ministre Antsosikoditra tamin'izany imonja roindefy zafy tsy mivalo ka tapaka fa alaina amin'io andro io ny lampana Ambotsoroitra. Kanefa fantatr'ireo mpitarika tsara fa faritra mena io faritra hitondrany vahoaka io. Ny
Vitanjara tokoa dia tsy fanadino fa rangitrapon'ny malagasy ary mitoetra hatrany. Fa namory mpanao gazety teny amin'ny Solim Hotel ihany koa androany ny fikambanana ny fanahy no maha olona voaresaka nandritra izany fa hiaran'ny antso-jay ihany koa amin'izao fotoana izao ny filohan'ity fikambanana ity amin'izao fotoana izao. Andeo arahantsika ny andinindin'izay Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny tahiriny aina. Tsy vao herinandrakory izay no namoahana IST na interdiction des sorties du territoire, izany hoe tsy fahafahana mivoaka any Madagasikara iny Rado Rafalimanana. Dia fantatra ihany koa amin'izao fa nahazo taratasy fiantsoana eny amin'ny polisy ity filohan'ny fikambanana ny fanahy maha olona ity amin'izao. Izy ireo izay nisy disadisa tamin'ny fanjakana nandritra ny fanaterana fanampina ho an'ireo malagasy namana traboina tany amin'ny faritra aloatra Mangoro iny herinandro lasa izay. Ny filoha-pitarika sady mpanorona ny ONG ny fanahy maha olona izay tsy maintsy ho tonga any amin'ny Braon Police zany amin'ny fa 12 ny volana febroary izao resaka notification administrative zay zany ilay fiantsoana tonga eo ampahafantarina anareo. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe misy fifandraisany amin'ny fanolanana teo aminy sy ny mpitandro filaminana iny ve izao zava-misy izao ka anaovana antson-jay azy. Manamafy izahay fa lainga avokoa izay fanambarana ataon'ny gendarmerie satria rehefa nisy ny fijanonana voalohany afaka kely any maro zevo zahay dia tsy nisy ny fangatana taratasy ny fiara sy ny entana. Torak'izany ihany koa teo amin'ny fijanonana faharoa tsy nanao fisavana ny zandary fa nilaza kosa ny tokony hijanonana teo ary tsy aly eo raha tsy efa maraina ny andro mba ho fisorohana ny mety isin'ny tranga fanafiana raha ny filazan'ilay zandary ihany. Ka rehefa nifampiresaka teo dia navelany anohy ny lalana hiazo an'ny vodiala izahay. Teo vodiala kosa nefa dia tsy nisy na zandary ray aza ny joro na nakan-dalana. Tokony ho taratara zany zay no miala teo raha ny filazan'ilay zandary nanao fanamiana olon-tsotra eo. Fa ho tonga any Antanambe ny vadin'ny filohan'ny Repoblika izara fanampiana ihany koa dia ireto amina ireto ireo fangatahana audience eo na amin'ny ministre ny affaires étrangères sy ny secrétaire général mpanjakana miadidiny gendarmerie. Fa manodidina ilay valanaretina antsoina hoe coronavirus izay efa namonikitra olona maro tany Chine sy tamina firenena hafa ihany koa dia namory mpanao gazety teny nanisana teny ihany koa androany ny maso ivon'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara. Ny ampitsahatra ny tsao sy ny lainga ary ihany koa hanome vaovao tena marina momba ity coronavirus ity no tanjon'ity fionana ity. Nanatrika ity valandresaka ity ihany koa ny solotena maharitra teo anivon'ny OMS eto Madagasikara tsy tonga nanatrika teny antoerana kosa nefa ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka izay miandraikitra mivantana ny fahasalamana eto amintsika. Ny andinindin'izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy mbola tonga eto Madagasikara ny valanaretina coronavirus. Na izany aza efa mihoana amin'ny fomba rehetra ny OMS miaraka amin'ny gouvernemanta malagasy izay ampiny ny fitondrana sinoa hiaro ny vahoaka malagasy. 720 zao ireo firenena efa nahitana ny coronavirus ankoatran'ny Chine. Hatramin'izao dia mahatratra 736 ireo namony ainy. Isan'izany ilay dokotera nahita ity valanaretina ity voalohany. Ce qui est important, c'est que nous sommes ici à Madagascar très conscients du risque. Et depuis le début de cette épidémie, nous travaillons avec le gouvernement malgache à préparer le pays qui a été classé parmi les pays qui ont un bon niveau de préparation. Cela veut dire quoi? Que nous avons distribué aux côtés du gouvernement malgache au niveau des aéroports, 8 aéroports et ports et 14 ports, tout le matériel nécessaire pour assurer la détection précoce des cas possibles, je dis bien possible, de coronavirus. Cela veut dire que quand vous arrivez à un aéroport aujourd'hui, ici à Madagascar, il y a une prise de température qui va se faire. Non seulement cela, on va vous demander également de procéder à un lavage ou à une désinfection des mains.
Deuxième point, nous avons assuré que le personnel de santé aux aéroports et aux ports reçoive la formation nécessaire selon la définition des cas. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en principe, le personnel malagasy est capable de détecter s'il y a un cas de coronavirus. Et au jour et au moment où je vous parle, il n'y a pas de cas de coronavirus à Madagascar. Nous sommes à 0 cas. Nous espérons, comme toute la région africaine, comme tous les pays africains, qu'il n'y aura pas de cas. C'est clair, il n'y a pas de cas. Mais nous nous préparons. C'est le rôle du règlement sanitaire international. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut dire qu'il est préparé à 100% et qui peut dire que le virus ne passera pas. Puisque vous savez que le mode de transmission est très facile, par les gouttelettes, les postillons ou par la salive. Donc il n'y a aucun pays qui peut dire qu'il est prêt à 100%. Il n'y a aucun pays qui peut dire qu'il n'y aura pas de coronavirus dans son pays. Et vous savez que Madagascar a des experts et des capacités dans la prise en charge des épidémies, puisqu'au cours des 3 dernières années, nous avons été confrontés non seulement à l'épidémie de polio qui a été éradiquée, mais également nous avons été confrontés à l'épidémie de peste et nous avons eu tout dernièrement l'épidémie de rougeole. Et c'est là pour vous dire qu'ici, le personnel de santé, le ministère de la Santé sait ce qu'il fait, puisqu'il travaille, il a eu à travailler, à lutter contre ces 3 épidémies. Et cela, c'est pour vous rassurer que nous sommes vraiment à pied d'œuvre pour vous protéger et protéger la population malagasy. Et vous avez un rôle important. C'est de pouvoir endiguer toutes ces mauvaises rumeurs qui circulent. C'est pouvoir nous aider à communiquer de façon positive, à informer de façon positive et à sensibiliser la population sur ce qu'elle doit faire pour se protéger. Salama tsara ireo mpianatra ny Chine raha ny tati-baovao nataon'ny Masovo Sinoa eto Madagasikara. Efa misy fepetraraisin'ny fanjakana Sinoa iarovana azy ireo. Tsy miankina amin'ny fitondrana Sinoa kosa nefa ny fampidina tanindrazana na tsy azy ireo. Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité de santé publique des citoyens étrangers, y compris les citoyens de Madagascar en Chine, et remplit activement ces obligations internationales. Alors, les autorités chinoises compétentes fournissent à tout moment des informations précises et complètes à la mission diplomatique étrangère en Chine. Et le gouvernement chinois, les autorités compétentes, aussi fournit de l'assistance et la commodité nécessaire aux citoyens étrangers en Chine, conformément aux réglementations chinoises applicables. Et jusqu'à présent, aucun citoyen de Madagascar en Chine n'a été affecté par le nouveau coronavirus. Tsy dia misy fiantraikany be amin'ny fifanakalozana ara-baritra eo amin'ny Chine sy Madagasikara ity coronavirus ity hatramin'izao. Mihevitra ny fitondrana Sinoa fa ho voafehy tsy ho ela ity valanaretina ity. Ho antsika eto Madagasikara dia efa misy ny laharana maitso 7-2 ahafahana mahazo vaovao momba ity coronavirus ity. Fananao tatitra mikasika ny diany tany amin'ny faritra loatra mangoro iny ny fikambanana fanany maolona androany teny amin'ny Solim Hotel Anosy na isany nanao ny angom-baovao teny an-toerana ihany namina Germaine Menjanahary sy Tahiry Niaina. Dondosa Somatsara ny fizarana fanampina ho an'ireo traboina miisa 740 tany amin'ny commune Antanambe Ambatondrazaka distrika na loatra mangoro niaraka tamin'ireo mpilatsaka antsitrapo miisa 700 ho an'ny fikambanana ny fanahy mahaolona. Raha ny fantatra dia nanomboka ny voalohan'ny volana febroary teo ny fizarana izany ary tsy farany raha tsy ny fahavalo ny volana ity. Ireto fokotany manaraka reto no anisan'ny voakasika mafy tamin'ilay tondra-drano ka ny sitraka misimisy kokoa an'ireo tolo-tanana dia ny fokotany Antsinjoarivo, ny fokotany Ambody Amontana, ny fokotany Ambohi Tanilava ary ny fokotany Manakana.
nozaraina tamin'izany ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny tokantrano tena sahirana toy ny siramamy, ny paty makaroni, ny savony ary koa ny labozia. Fa tsy adino ihany koa ny mitondra kahie sy stylo ary fitaovam-pianarana ahafahan'ny mpianatra manohy avy hatrany fianarany. No lalovana ihany koa ny tao-parafaravola ka nisy ny fihaonana teo amin'ny filompanorona sady mpitarika ny ONG fanama olona dia Andriamatoa Nirado Rafalimanana sy ny ben'ny tanàna teo an-toerana ka nandinian'izy ireo izay hevitra tsara ahafahana mampivoatra ny tanàna. Voaresaka tao ihany koa ny mahakasika ireo traboina ao amin'ireo fokontany izay tena voakasika izany tao-parafaravola zany tao aorian'ny fiakaran'ny ranobe dia ny fokontany mora rano ivakaka ampilaovana ary Nosy-be. Hoentsika manohy izao vaovao zao dia manodidina ny resaka zon'olombelona ny mbola manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny resaka fampijaliana. Mpiaro-ny zon'olombelona iray no tafahona taminay nanazava indrindra ny momba ity resaka fampijaliana ity. Ny sarin'ny Andry Rakotomalala no manamarina izay. Ny olona natao hiaro-ny zon'olombelona matetika ny manitsakitsaka izany eto Madagasikara. Ny fampijaliana dia endrika iray isehoany ny tsy fanazana ny zon'olombelona. Inona tokoa ny mahasamihafa ny atao hoe fampijaliana sy ny herisetra? Amin'ny resaka zon'olombelona eto Madagasikara dia tsy azo lavitra fa misy ny atao hoe torture. Ny dikan'ny torture zany dia fampijaliana. Indraindray somary mifangaro ny fampijaliana sy ny herisetra zany tsy azon'ny olona ilay izy. Dia nararotra kely nazava hoe natao hoe fampijaliana na torture dia herisetra ataon'ny olona manam-pahefana amin'ny olona tsotra. Izany hoe olona tokony natao hiaro an'ilay vahoaka zany ohatra ny gendarme na ny polisy manana izay pouvoir tokony hiaro ny olona izay izy nefa izy indray no manao an'ilay fanerenan'ilay olona ohatra pendant ny enquête dia terena ara-batana na ara-tsaina ilay olona hiakelika. Izay zany no tena atao hoe torture. Misy eo amin'ny endriny toy inona ny fampijaliana? Mbola misy ny fampijaliana eto Madagasikara. Miseho amin'ny fiainana andavanandro hitantsika ny rehetra eny zany ilay izy fa mazava ho azy fa tsy ho hita ety ivelany satria afenina ihany koa. Ary raha indrindra raha olona manam-pahefana no mampiatra fahefana amin'ilay olon-tsotra dia sarotra amin'ilay olon-tsotra ny denoncer an'ilay hoe zany miaran'izao tatsy no nitahotra sy ny represa isan-karazany. Izy daholo reny fa iainantsika amin'ny fiainana isan'andro eto zany zao dia izay ilay fanerena hiakelika izay zany zao no tena torture hitantsika isan'andro any anatin'ny enquête préliminaire ataon'ny polisy na ny gendarme. Misy an'izay atao hoe déclaration de droit zay tokony ampahafantarina ny olona atao enquête zany reny hoe rehefa atao enquête ianao dia ampahafantarina anao fa izao avy ny zonao na dia atao enquête ary ianao. Izany hoe manana droit la défense, manana droit l'assistance, ampandrenesina ny fianakaviany isan'ny zavatra rehetra zany zany misy roana ilay torture. Ny tsy fahampian'ny fifampiresahana eo amin'ny fiarahamonina, ny tsy fahafantarana ny zo fototra tokony hisotrahany tsirairay, ireo ny voalaza fa anisan'ny mbola antony lehibe mahatonga ny fampijaliana eto Madagasikara. Tsy ahivina nefa fa firenena efa nanao sinia amin'ny fankatoavana ny fanajanana ny zon'olombelona i Madagasikara. Dia hivadika amin'ny pejin'ny fahasalamana isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ny atsasana manila ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao no tratran'ny fiakaran'ny tosidra manodidina ny 340 hatramin'ny 450 isan-jato ny antotanisa farany voaray 12 taona ny mihoatra no tena voakasika ity fiankaran'ny tosidra ity eto amintsika. Ny orantsika ny andindinin'izay eo amin'ny fanadiadiny Jessica Miray. Ny atao hoe miakatra tosidra raha ny fanadiadina natao dia manodidina ny 470 eo na mihoatra azy. 240 tapitrisa amin'ny malagasy amin'izao no tratrany ity fiakaran'ny tosidra ity raha ny antotanisana avoakany OMS farany ny volana Jona 2024. Ny olon-dehibe aloha no tena tratran'ny fiakaran'ny tosidra 2/3 fa misy ihany koa manomboka eo amin'ny 9 taonany. Fa inona ary no tena mahatonga ny fiakaran'ny tosidra? Avy amin'ny arirahana aloha voalohany indrindra, ny stress, ny atavezana loatra, eo ihany koa ny tsy fampiatsehana loatra ny vatana, tarazo lovana amin'ny fianakaviana miakatra tosidra ihany koa, ary ny diabeta sy ny aretin'ny nivo. Ny tena sarotra amin'ny aretin'ny fiakaran'ny tosidra dia misokomiadana izy. Tsy misy fambara hita loatra fa avy hatrany dia mitarika fahafatesana matetika
na ihany koa fahatapahany lalandra. Fantaro fa ny fiakaran'ny tositra ihany koa dia avy amin'ny fihinanana sakafo tsy dia voalanjalanja toy ny fihinanana sakafo be sira loatra na matavy loatra sy fisotroana toaka be loatra ihany koa. Fa ataorian'ny resabe momba ny knaps kosa indray sy ilay vola ao amin'ity ifitoerana ity dia namoaka fanambarana androany ny syndicat-ny mpiasa tao anatin'ny tambazotra-tserasera-ny no namoahana izany. Asin'Andre Malala, Laurette Berton ary Andry Rakoto Malala. Namoaka fanambarana ny syndicat-ny tolom-piasa eo anivon'ny knaps fa tsy azo ekena ny fanapa-kevitra rehetra izay mety hitarika amin'ny tsy fahavitan'ny trano fiahiana ara-tsosialy ity ny andraikitra izay napetraka taminy. Manoloana ny tetikasan'ny filoham-pirenena izay mikasa ny ikitika ny tahirim-bolan'ny knaps. Manana ny filakevim-pitantanany ny knaps hoy ity fanambarana ity ka masy mandidy amin'izay fanapahan-kevitra raisina momba ny vola fiahiana ara-tsosialy mpiasa io filakevim-pitantanana io. Andraikitra feno nomenany mpitantana ny mijery izay fanapahan-kevitra mety tsy anototohinana ny adidin'ny knaps ka alavirina izay mety hitarika ho amin'ny tsy fahefana izany adidiny izany. Ny knaps hoy hatrany ny syndicat-ny tolom-piasa no isan'ny miantsoroka ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa eny anivony tsy miankina na ny mpiasa sasantsasany miankina amin'ny fanjakana ihany koa. Mandray anjara amin'ny fanafoanana ny fahantrana. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray dia efa tsikaritra faliana sy mibosesika tanteraka ao anatin'ny fianarana mandeha makany ivelany amin'izao fotoana izao ny tanora malagasy. Maniry ny anana diplôma iraisam-pirenena fa indrindra na dia hitantaratra amin'izao fotoana izao dia tsy dia mahatoky loatra intsony ny diplôma mpanjakana eto amintsika ny tanora. Ny andinindin'izay oetiny Jessica Miray sy Tahiriny Aina. Marisika tanteraka amin'ny fitadiavana fianarana makany ivelany amin'izao ny tanora malagasy. Antony maro ny mahatonga izany. Maniry tsy ahita toerana hafa ankoatran'ny eto Madagasikara ohatra. Te hanana diplôma iraisam-pirenena ihany koa. Sarotra rahateo ny manohy fianarana amin'ny oniversite miankina amin'ny fanjakana eto amintsika. Satria mba te hivelatra hafantatra ny zavatra misy amin'ny firenena-kafa ankoatran'ny eto Madagasikara dia mba hoe hanana hoe diplôma international zany ianao fa sy national fotsiny. Handeha ohatrany hoe amin'ity an'ity dia mba mitombo kokoa ny zavatra azy par rapport ny hoe mianatra eto mianatra any ivelany. Ny any ivelany zany mba diplôma dia izy ireo hoe à la base hoe international dia misokatra amin'ny sehatry ny asa kokoa zany ianao na eto Madagasikara na any ivelany. Zavatra miintéressé ana ohatra hoe ihany zany mba te hiala amin'ilay hoe eto Antananarivo mihitsy eto Madagasikara dia mba te hoe ahita an'izany tanànan'olona izany dia mba te hoe hianatra hoe mba manahoana ny fiainana any mba te hita hoe ahoana ny fandrosoan'ny firenen'ny sasany. Raha maniry hianatra ao Maorisy ary ianao dia izao ny tsara homanina. Interview. Raha ny hianatra any Maorisy moa zany dia misy moa zany les critères d'admission izay angatahany université dia mila ny acte de naissance amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay dia mila raha ohatra hiditra en première année le ankizy dia mila ny diplôme amin'ny bac sy relevé de notes amin'ny bac sy relevé de notes ny 3 dernières années dia certificat d'anglais. Miankina amin'ny université ianarana ny vola homanina fa raha kosa ny fanadihadiana izay natao dia manodidina ny 26 000 roupies isaky ny semestre ny saram-pianarana. Izany hoe valo sy 4 tapitrisa ariary eo. Ny vola homanina isam-bolana kosa dia manodidina ny 9 000 roupies, $250 na 10 sy 4 alina sy 9 ariary. Amin'ny teny anglisy manontolo ny fampianarana ny Maorisy. Ho fanampinan'ny ankizy amin'ny fanohizana fianarana na eto an-toerana na any ivelany na koa hitady asa dia misy ny salon avenir et formation mandritra ny 2 andro eto Mahamasina. Salon anankiray izy io entina anampinan'ny tanora malagasy ao amin'ny manomboka amin'ny ankizy vao afaka baka dia mitady fianarana hanohizana ny fianarana. Eo ihany koa ireo tanora izay mitady asa. Misy taona 50 eto ka ny 10 amin'ireo orinasa izay afaka anaterana CV avy hatrany.
eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia nianatsarana ny vokatra azo mba ahafahany bareny Madagasikara andeha lavidavitra kokoa hatrany amin'ny fifaninana izay ataony dia tsy mitsahatra ny mitily ireo mpilalao avy any ivelany ka izay efa manana nationalité ny mpanazatra Nicolas Dupuy amin'izao fotoana izao. Asin'Andriamalala, Laurette Berton ary Andry Rakoto Malala mitondra izay. Taoriny lazanetiny Barea nandritra ny kanina 2024 iny. Mitoy ihany koa ny fanangonana mpilalao ataon'ny mpanazatra Nicolas Dupuy maka ireo mpilalao manana nationalité malagasy mba ilalao amin'ity ekipam-pirenena malagasy ity. Isan'ny anampin'ny ekipam-pirenena malagasy Barea Madagasikara i Hakim Jamel Abdallah izay manana nationalité telo sosina gasy, frantsay ary comoriana. 22 taona i Jamel Abdallah izay eo amin'ny toerany avant-centre ao amin'ny Barea. Mpilalao mamiratra ao Eropa, efa nandrafitra ny ekipam-pirenena frantsay latsaky ny 12 taona sy latsaky ny 15 taona ihany koa izy. Efa nilalao tamin'ny Stoke City any Angleterre ny taona 2024. Ny Barea Madagasikara indray zany zao no anohizany lalany eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Maranantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia ny maresaka any ivelany. Amin'izao fotoana izao dia vaovao ratsy ho an'ny mpamokatra ny vokatra Apple any California any fa voasazy ary tsy azo idivirana ny andoavan'ny onitra vola be. Asin'Andriamalala sy Andry Rakoto Malala no mitondra ny vaovao ity. Ny osikary tamin'ny vatoaratra na bateria nampiasaina tamin'ny finday no vokarin'ny Apple dia voasazy andoha-onitra 520 tapitrisa euro ity orinasa vaventy ity. Taorin'ny fanadihadiana nataon'ny Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes dia tratra ireo osika vatoaratra nampiasaina tamin'ireo iPhone. Efa nanomboka tamin'ny taona 2012 no efa natsikaritra ny fiainan'ny fiasan'ireo processeur tao anatin'ny iPhone 6 sy ny iPhone 7 satria tanjon'izy ireo ny ampaharitra ny vatoaratra na ny baterian'ireo finday ireo. Ahina tera-doza ho an'ireo mpampiasa ny iPhone io fepetra no raisin'io orinasa mpamokatra Apple io, kanefa tsy nisy ny fampandrenesana mialoha nataon'ny orinasa ka antony iray nahatonga ny sazy ho an'ny mpamokatra ny Apple. Dia raha mahita zany fa na dia ny orinasa anisan'ny tena matanjaka aza dia mbola ahitana osika ihany koa. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity, mankasitraka anao any tokantrano tompoko lasy tompoko vavy niaraka taminay teto hatramin'ny farany, ankasitrana ihany koa ny teknisianina sy ny mpanao gazety niarany Salah manasanao ampitiavana hatrany anefa izay hitoetra amin'ny fahitalavitry ny MBS. Samy ho teny Andriamanitra veloma tompoko.